Makafalinina indray ny arabanantsika rehetra manaraka ny televizionna malagasy amin'izao takariva izao ato anatin'ny fandarana mety ho tetry ny andro hatrany. Ao anatin'izay ary dia raha ny telo andro manaraka no jerena dia somary mibantoerana ny tsy ho drivotra avy aty atsimo antsinanana amin'ny ankapobeny, izany hoe ny andro maina aloha no tena somary hita taratra raha aty amin'iny afovoantany sy atapany atsimo ny nosy manontolo iny. Hojerentsika amin'ny atsipiriany avy hatrany makasika izay toetry ny andro izay ho andra-pitsy maraina zao dia ny orana malefaka zany no ho hita amin'ny molotsiraka atsinanana manontolo iny Antala, Analanjirofo, Atsinanana, Vadivavy, Fitovinanana ka aty amin'ny tapany avaratry ny varatra atsimo atsinanana. Mandrahona na izany ary ny iranatsanany afovoantany iny mety ahitana erikerika ihany aty amin'ny aloatra mangoro aty fa ny ankoatr'izay dia masoandro mibalika no mibantoerana. Dorakandro kosa indray dia aty amin'ny Analanjirofo sy manodidina Toamasina aty amin'ny tapany atsimo Savaty misy ny orana malefaka torak'izany ihany koa dia misy tandrivon-drahona aty amin'ny manodidina Nosy-be ny molotsiraky ny faritra Boeny sy ny aty amin'ny Sofia aty ny ankoatr'izay kosa dia mbola ny masoandro mibalika no tena ibantoerana ao anatin'izay takariva izay. Makasika ny vinavina ho an'ny maripana ary dia manodidina ny 7 ka hatramin'ny 9 degré Celsius ny mafana indrindra ny amin'ny avoantany. Molotsiraka atsinanana kosa dia 9 ka hatramin'ny 30 degré Celsius raha toa ka mihoatra ny 5 degré any amin'ny molotsiraka andrefany nosy rehetrarehetra iny. Ny mafana indrindra moa dia 9 degré Celsius any any Maheva tanàna any raha toa ka 30 any Antsohihy any. Tapaka hatramin'ny 30 ihany koa nefa ny Nosy-be sy aty amin'ny manodidina ny Maintirano aty. Ho an'ny zoma kosa indray dia mbola hita taratra hatrany izay orana izay aty amin'ny tapany avaratry ny faritra Atsinanana mahazo ny Analanjirofo sy ny faritra Sava iny mbola tandrivon-drahona miserana ihany no hita amin'ny molotsiraka avaratry andrefany nosy any ankoatr'izay dia mbola masoandro mibalika no ibantoerana. Raha ny vinavina maripana ny zoma dia manodidina ny 9 ka hatramin'ny 9 degré Celsius mafana indrindra aty amin'ny afovoantany. Raha ny molotsiraka atsinanana kosa indray dia 7 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ary mihoatra ny 5 hatrany aloha molotsiraka andrefana manontolo iny. 30 mafana indrindra Maheva tanàna, 30 manaraka azy ao dia Antsohihy sy Morondava ary Toliara. Makasika ny toetry ny andro ho an'ny sabotsy kosa indray dia aty amin'ny Sofia misy ny tandrivon-drahona araky ny hitantsika amin'izao sary zao sy molotsiraka ny tapany atsimon'ny faritra Diana iny mivadika orana malefaka izany aty amin'ny faritra Sava sy aty amin'ny Analanjirofo. Ho an'ny Analanjirofo izy mety atevina raha ny takariva mahita orana malefaka ihany koa aty amin'ny faritra Atsinanana somary mitatra kely aty amin'ny ilanatsanany aloatra mangoro izay ny ankoatr'izay dia mandembony rahona sy ny masoandro. Ny maripanina voavinavina ho an'ny sabotsy dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 mafana indrindra ny aty amin'ny afovoantany, 20 ka hatramin'ny 30 ny molotsiraka atsinanana raha toa ka 5 ny mihoatra hatrany ny molotsiraka andrefany nosy. Mafana indrindra dia 30 degré Celsius mbola Maheva tanàna hatrany ary 30 Antsohihy sy Maintirano. Makasitraka anao naraka izay hatramin'ny farany dia manasanao ary ho amin'ny manaraka indray veloma to.